Vavaka isika indre zany antsoantsom-pitiavana ataonao anay ry Jesosy Tompo. Indraindray zahay mihevitena ho zavatra, mihevitra ho manana ny zavatra rehetra, kanefa moa tsy izay va ilay nambaranao ao amin'ny Apokalipsy hoe avia mividiana amiko volamena voadio amin'ny afo mba tsy hiariaria ny fahantrano. Misaotranao zahay, raha antsoinao mba hosotranonao amin'ity fotoana ity, eny tsy tahaka ilay zazalahy izay nanana fanahy na farofy izay nampifanitotsitona ny tenany ary namono azy tao anaty afo sy rano, dia izay heverina ho antony fahaveloman'ny olona, manome sakafo azy, manome fahavelomana ho azy, kanefa dia mitarika fahafatesana. Moa tsy antony fimenomenomanay va ny fahatapahany jiro sy ny rano, fa mampifanitotsitona anay koa izany amin'ny asan'ny Satana, ka tea marina anay amin'ny helo. Ianao no aina sy hafanana mamelona anay, dia ataovy manatona anao zahay mba hisotro ny ranonaina avy aminao ka ho velona, ary andray ny afo ny fanahy masina ampahafantatra anay ny sitraponao. Amin'ity fotoana ity avia Jesosy Tompo mitenena aminay araka ny antso-pitiavanao izay milaza hoe ry olo mahantra no dia. Dia Diovy afa-keliko ary izay afaho afa-pahotana mba haizanay mandre sy mandray ny teninao. Avia Jesosy Tompo. Amen. Dia falimiarabantsika rehetra ry havana, tratra ity alahady fahadimy alohan'ny Paska ity dia ny fotoana izay manantsika amin'izao fahatongavan'ny Paska izao, ambarany Fiangonana Rahavavy Katolika ihany koa hoe alahady ny androny kareny. Dia fotoana izay ampiariarian'Andriamanitra ny amin'ny tsy fahatanterahantsika, mampanotantsika, kanefa dia nanirahany ny zanany ho tonga ho mpamono sy mpanavitra antsika. Koa ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ao amin'ny perikopantsika anio, dia izay voasoratra ao amin'ny Luka 7 dia ny 5 ka hatramin'ny 4 ka hatramin'ny 10. Luka 7 ny 5 ka hatramin'ny 10. Rehefa samy mahita isika dia hiara-mitsangana hanome voninahitra n'Andriamanitra. Ary ny fariseo anankiray nanasan'i Jesosy hiara-mihinana aminy, ary dia niditra tao an-tranon'ilay fariseo izy ka nipetraka nihinana. Ary ino nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna, ka rehefa fantany fa Jesosy nipetraka nihinana tao an-tranon'ilay fariseo, dia nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy, ary nijanona teo ivony tanilany tongony izy ka nitomany, dia nahakotra ny tongony tamin'ny ranomasony sy namaoka azy tamin'ny voalohany, dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra. Ary noho nahita izany ilay fariseo nanasa azy, dia nanao anakapo hoe rahampaminany ity dia ho nahalala io vehivavy manendry azy io sy nitoeny fa mpanota io. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe ry Simona, manakolazaina aminao aho. Dia hoy izy, lazao ary mpampianatra. Nisy roa lahy nanana ny mpampanana vola anankiray trosa, ny iray nanana ny denaria 500 ary ny iray kosa 50. Ary raha tsy nanan-kaloha izy roa lahy dia samy navelany, koa iza moa amin'ireo no ho tia azy indrindra? Simona namaly ka nanao hoe ataoko fa ilay namoizany be. Dia hoy izy taminy, marina ny hevitrao.
Ary Jesosy nitodika nijerandre vehivavy ka nanao tamin'ny Simona hoe, hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao aho, nefa tsy mba nanome rano hanasana ny tongotro ianao, fa izy kosa nahakotra ny tongotro tamin'ny ranomasina dia namaoka azy tamin'ny volondohany. Tsy mba nanolo-kay akory ianao, fa izy hatr'izay nidirako dia tsy mbola nitsahatra nanoloka fatratra ny tongotro. Ny lohako tsy mba nohosoranao dililo akory, fa izy kosa nanosomena-ka manitra ny tongotro. Ary amin'izany dia lazaiko aminao fa voavela ny helony be, fa be fitiavana izy. Fa izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana. Dia hoy izy tamin'ny vehivavy, voavela ny heloko ao. Ary izay niara-nipetraka nihinana teo aminy dia niresaka hoe, iza moa ity mba mamela heloka? Ary hoy izy tamin'ny vehivavy, ny finoanao hoe fanamonjy anao mandehana soa matsara. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny fiangonana malala ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany Jesosy Kristy ary ny firaisana sy ny fiangonana amin'ny fanahy masina. Amen. Ity alahady ity, izay alahady fahadimy alohan'ny Pasika, sy ny alahady izay niainantsika koa tamin'ny alahady lasa teo, dia miresaka indrindra ny amin'ny tokony ho fiainam-panahy izay ananany mino eo anatrehany fanatonany any Jesosy. Amin'ity anjarantsika ity androany ity, araka izay hitantarany lioka nisehony zavatra anankiray, dia ny fanasany Simona Fariseo any Jesosy indray andro. Ka nisy fotoana izay nahatonga tamin'izay fotoana izay dia tonga tao amin'i Jesosy, tonga tao amin'ity fanasana ity ny vehivavy anankiray izay heverina fa tsy dia mahalala fomba loatra nanatrika ity fanasana ity. Rehefa dinihana izao teksta izao dia ahitana ventikevitra anankiray toy izao: tsy izay ananana no mamaritra izay maha-izy azy ny tena, fa izay maha-izy azy ny tena no mamaritra izay ananana. Averiko indray, tsy izay ananana no mamaritra izay maha-izy azy ny tena, fa izay maha-izy azy ny tena no mamaritra izay ananana. Fa ahoana mahatonga resaka izany, loha-hevitra izany? Ny fisehoan-javatra izay hitantsika eto amin'ity teksta ity, fariseo anankiray izay manana ny maha-izy azy teo amin'ny fiarahamonina, ary na dia ny anarana ilazana azy fotsiny aza ny hoe fariseo, na ilay miavaka, ilay mitokana, na ilay voatokana no ny hafa, miseho amin'izany fitokanany amin'ny hafa izany, ka niezaka mba ho marina sy ho tanteraka ary masina tanteraka eo anatrehan'ny fiarahamonina sy ao amin'ny fitondran'ny tenany amin'izay alehany rehetra. Io no anankiray izay manatrika an' Jesosy eto. Teo amin'ny fariseo, raha ny tantaran'ny fariseo sy ny maha-izy azy dia izy ireo dia saika avy amin'ireo mpivavaka tsotra teo amin'ny fiarahamonina, na avy amin'ny tantsaha na amin'ireo olona tsotra teo amin'ny fiarahamonina,
kanefa natsapa ny asarobidy ny mahaolon'Andriamanitra azy ireo dia ny vahoaka Israely zany zay natokan'Andriamanitra ho azy ka natsapa izany ary dia nanolo tena ho amin'izany mahavahoaka an'Andriamanitra azy izany ka dia nanamasina ny tenany niezaka tamin'ny fomba rehetra araka izay azony natao na tamin'ny fitandremana ny lalàna ho amin'ny atsipiriany madinika indrindra izany na tamin'ny alalan'ny fanompoana maro samihafa izay natao tao amin'ny fiangonana. Ka hoy Jesosy rehefa miresaka tamin'ny mpianana izy, raha tsy mihoatra noho ny fahamarinan'ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy azo tena ho mpianatra mihitsy ianareo. Izany hoe na Jesosy aza mba nidoka ireto olona ireto teo amin'ny ezaka lehibe izay natao. Ka dia izany no namaritany olona azy ary rehefa nanana izany toetra izany izy dia noajain'ny olona fatratra ka rehefa nandeha teny an-dalana dia noarabain'ny olona sy nomeny olona voninahitra tamin'ny hoe finaritra raha avy eo. Nisy taon'ny fariseo ireo atao hoe fariseo mandeha raha. Ny fariseo ireto karazana fariseo mandeha raha reto dia maratra foana mandrakariva, matetika maratra satria tsy mahazo miherikerika na metra ny tenany mba tsy ho voasitona ho amin'ny fahalotoan'ny fijangajangana amin'ny alalan'ny fahadisoan'ny fijery. Ka dia teny an-dalana izy dia nanao tsy anjely ny lalàna ny tenin'Andriamanitra ka namaky ny tenin'Andriamanitra teny an-dalana tsy nierika akory na ho amin'ny akavia na ho amin'ny akavanana ary indraindray dia mifandona amin'ny hazo na latsaka anaty lavaka ka dia maratra foana ka dia io nanomezana azy anarana hoe fariseo mandeha raha. Io karazana ny anankiray faharoa indray izay manatrika an' Jesosy eto dia vehivavy mpanota tsy ny tanisaina intsony izay mety ho toely ao anatiny ao daholo, mety mpijangajanga tafahoatra eo an-tanàna ity vehivavy ity, mety manana toetra ratsy akoatry ny zany koa ka dia nakambana ho tena anarana ny mahampanota azy ka dia vehivavy mpanota no hieritreretany fariseo azy. Rehefa nanasan' Jesosy ity fariseo ity fanao ny josy ihany ny rehefa misy manao fanasana lehibe sady olo manakaja no asaina dia amin'izay fotoana izay azo ny be sy ny maro atrehana ny fanasana dia tahaka ny fanaovana inona moa zany fampisehoana, fampisehoa kely, fampisehoa amboninahitra ka ny olona dia mahazo mijerijery eny manodidina ny trano, mijery ny fanasana, mijery ny endriky ny fanasana, ny zavatra nasana, ny sakafo sy ny zavatra rehetra mijery manodidina. Tsy indray mandeha no nisy olona nisisika teo amin'i Jesosy tamin'izao tamin'ny endrim-panasana tahaka ity. Ka tamin'ity fotoana ity dia vehivavy mpanota anankiray no tsy nijery fotsiny teny fa rehefa nahita an' Jesosy izy dia nitorovoka teo an-tongotry Jesosy teo ivony ary nitomany nanala ny alahelo sy ny fahalotoany teo amin' Jesosy. Tsy nisy feo navoakany vavany re akory ny amin'ny fitarainany fa ny ranomaso izay nikololotra teo amin' Jesosy dia noheveriny ilay fariseo fa hafa ny fandraisany azy. Ka tamin'izay fotoana izay dia nieritreritra tao am-pony ity fariseo ity ka nilaza hoe raha mpaminany tokoa ity Jesosy ity izay manatrika azy izao dia no fantatra tsara ny toetrandra vehivavy izay mpanota. Ay fantatra Jesosy izay noeritreretiny tao an-tsainy, fantatra Jesosy izay masaka tao an-tsainy ty lehilahy tao an-tsainy Simeona ka nitenenan'i Jesosy taminy hoe ry Simeona manako lazaina aminao aho
ka dia nanaovan'i Jesosy ity ohatra ny amin'ny lehilahy mpanjana-bola anankiray izay nanana vola isimisy ihany ny denaria 500 angamba vola maromaro ihany zany tamin'izany fotoana izany ka dia ny anankiray 500 ny anankiray 50 samy nanana ny vola ireto roalahy kanefa rehefa samy tsy nanan-kaloha dia samy nafoiny dia hoy izy tamin'ny Simona, iza moa no azonao lazaina fa ho tokony ho tena tiany'ity lehilahy izay mpanjana-bola ity? Dia hoy Jesosy, dia hoy Simona taminy, ataoko fa ilaina moizany be. Dia hoy Jesosy taminy, milaza iny toetra ny Simona, tsy arakaraka izay fieveran'ny fiarahamonina azy sy ny fiezahany ezaka ho masina ary ny fotoana ananasany an' Jesosy, anatonany an' Jesosy izao ny toetra tena tao am-pony Simona, izay endrika ety ivelany toa tena izy fa saingy tsy izany no ao anatiny. Ary io nilazaina hoe tsy izay ananana no mamaritra izay mahaizy azy ny tena. Amin'izao toetra ny Simeona zao tsy misy hafa ny toe-javatra izay aina ny fiarahamonina amin'izao androtsika izao fa ny toetra ety ivelany lasa tahaka ny dokam-barotra, eny lasa tahaka ny tsenam-barotra ny tenany olombelona, ka ny olona dia tea-maritra ny mahaizy azy amin'ny fihetsika sy ny fomba ety ivelany, ary dia mampalahelo ny tompo izany zavatra izany. Tsy amin'izao ihany fa tamin'ny andro ny fiangonana taloha koa dia nampitaraina ny tompo izany ka nilazany hoe ity firenena ity dia manajay amin'ny olony fa ny folo lavitra. Ka itenenan'i Jesosy tamin'ny Simeona, misy fahalalam-pomba izay farany kely indrindra fanaony Jiosy amin'ny fandraisana vahiny, indrindra fa raha fanasana manokana nasaina ho jeren'ny olona maro ho fanta-bahoaka tahaka izao nataony Simeona izao mba azo amboninahitra. Tsy nananany Simeona koa ity toetra ity. Inona izany? Voalohany dia tokony ho nisy rano izay nanatsana ny tombotry ny vahiny teo am-bavahady, teo amin'ny varavarana, fa tsy nanao izany akory Simeona. Tokony ho nanoroka ny vahiny izay tonga ity fariseo ity, satria lehibe loatra indray izany anarana omeny an' Jesosy rehefa niteny taminy Jesosy eo amin'ny 7 ka hoy Jesosy taminy, ry Simona, manakolazaina aminao aho. Dia hoy izy, lazao ary mpampianatro. Ary mampahatsiaro izay ambaran'ny bokin'ny Malakia ity, mampitaraina mafy amin'Andriamanitra ny amin'ny vahoakany, fa hoy izy, izao no lazainy ao amin'ny bokin'ny Malakia, raha ataonareo ho ray aho, izay voninahitra omenareo aho, fa aterinareo ho fanatitra eo amin'ny altarako ny mandringa sy ny kilemaina, mba atero amin'ny governoranareo moa izany raha azo sitraka eo aminy ianareo. Tsy izay firentirenty ety ivelany no tadiavin'Andriamanitra, fa izay fietsehana ao amin'ny fony olona, ka hitadiavan'Andriamanitra ny hamelana tanteraka azy ny faotany. Ka dia miresaka amin'ny Simona Jesosy fa tokony ho arakaraky ny zavatra misy, ny toerana misy an'i Simeona, ny toetra amin'ny fandraisany an'i Jesosy ao atokantranony. Izy ilay nampisamborona denaria 500
fa saingy hahena ho tenaria 50. Satria tsy mahafantatra ilay famangiana atao aminy amin'ity fotoana ity Simeona izay nanasa an Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy, tsy mba nanositra menaka ny lohako akory ianao, fanao amin'ny vahiny manakaja tahaka an Jesosy izay nasaina izany. Fa ity vehivavy ity kosa nitondra ny menaka narda sarobidy ary dia nanositra izany tamin'ny tongotr'i Jesosy. Tsaroana ny amin'ilay vehivavy janga anankiray izay nitomany teo an-tongotr'i Jesosy tahaka izao koa. Fa tamin'izay ny mpianatra no nieritreritra nahoana nolaniana foana io menaka io, io menaka manitra io, nahoana raha namidy io ka nozaraina ho an'ny malahelo hoy Jodasy, satria tsy hoy Jesosy hoe tsy ny fieritreretan'ny malahelo fa izy nangalatra ny tao anaty kitapo. Ny fahasoavana omen'Andriamanitra ny olona dia indraindray mety mahatonga ny olona hanadino ny mpanome, fa manao ho vetin-javatra izay nomena ka manambany indray ilay mpanome. Ary fisehoana mitranga mandrakariva izany eo amin'ny fomba fiteny na fihetsika na fisainana misy eo amintsika zanak'Andriamanitra indraindray. Indraindray mety tsy ho avy amin'ny fieritreretana hoe araka izay mety holazaina eo ny zavatra mitranga, fa lasa mieritreritra izany. Ohatra, izaho miezaka manampy ny fiangonana, izaho miezaka manampy ny fiangonana, manampy an'Andriamanitra. Iza ny tokony manampy? Ny kely sa ny lehibe? Andriamanitra no manampy atsika ary isika mamerina aminy araka izay nomeny antsika, fa diso ny fitenenana hoe manampy an'Andriamanitra. Isika no ampian'Andriamanitra ary amin'izany dia manao zavatra ho an'Andriamanitra satria efa nomeny izany fahasoavana izany. Ka dia lazain'i Jesosy eto amin'ity anjarantsika ity, fa hoy izy, voavela ny helobe satria be fitiavana izy. Voavela heloka. Fototra izay fiainana maha-kristianina ny famelan-keloka, ary isan'ny zava-dehibe izay mahizy azy amin'izay dodododoan'ny olona manatona an Jesosy ity famelan-keloka ity. Ary ity famelan-keloka ity dia tsy mba fitenin'ny tany fa fitenin'ny lanitra, satria tsy misy olombelona na iza mahay mamela heloka raha tsy omen'Andriamanitra azy izany famelan-keloka izany. Fa hoy Jesosy, mamela dia mba havela ianareo. Ka dia omena izao famelan-keloka izao, nahazo izao famelan-keloka izao ity vehivavy ity. Dia hoy ny olona, hoy izay niara-nipetraka teo, iza moa ity, amin'ny 5:7, iza moa ity no mba mamela heloka? Io no tsy mahafitenin'ny tany azy. Gaga izy ireo, gaga ny olona raha niteny izany Jesosy. Ary amin'ny filazantsara hafa rehefa namela heloka Jesosy dia nilazain'ny mpanoradalàna sy ny fariseo hoe miteny ratsy ilay ity, miteny ratsy ilay ity, satria tsy hain'ny olombelona atao izany mamela heloka izany, fa izay maha olombelona antsika dia ny manozona no havanana amintsika fa tsy ny mamela heloka. Fa izay rehetra efa no asoavin' Jesosy, efa nomena famelan-keloka araka ny ataka 5 izay ataontsika hoe mamelany heloka io, tahaka ny namelana izay meloka taminay. Izany famelan-keloka izany
dia fahasoavana omen'Andriamanitra ny olona ka natao hozaraina amin'ny hafa koa. Ry havana, hoy ny toy ny lohahevitra izay nolazaiko teo. Ny tapany voalohany, tsy izay ananana no mamaritra ny maha-izy azy ny tena, fa izay maha-izy azy ny tena no mamaritra izay ananana. Ny zanak'Andriamanitra, ny maha-izy azy, ny zanak'Andriamanitra dia ny fahaizany maneho fitiavana, ary izany fitiavana izany no mamaritra ny maha-izy azy ka aizany mamela heloka ny hafa, ary izany no nataon'i Jesosy teto. Tsy ilay fidradradradrany Simeona ka nitenenany an' Jesosy hoe mpampianatra, fa ny mampampianatra azy dia ny famelany ny heloky ny mpanota, ka dia ity vehivavy mpanota ity no nahazo be dia be, fa tsy Simeona izay nisehoseho hanasany Jesosy kanefa tsy tao anatiny akory ny tena fiainana amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ry havana, miatrika ny fiatrehana ny Paska isika izao, dia manontany anao ny Tompo amin'ity: manahoana ny fiomananao amin'izany? Manahoana ny fiomananao, ny fiandrasanao an' Jesosy ilay nanavitra hitondra famonjenao anao? Miomana ve anao? Voaomana ve ny fonao amin'izany? Engane ho voaomana tokoa isika, ka ho tena Paska ny Paskatsika, Paska fanafana amin'ny ota sy ny fahafatesana ary ny fanjakan'ny devoly, fa tsy ho Paska tahaka ny fety ihany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay aza hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Raiso ny fitahiana. Fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen.